Fantatrao, ny fahatakarany Abrahama sy mitovy amin'ny fahatakarany Mosesy. Ary te hiteny aminao fa ny fahatakarana misy anao androany mbola tokony ho avo lavitra no ny fahatakarana nomena amin'ny Mosesy. Ataonao tsara ny tanan'izay miaino amin'izay. Tenena hoe fa inona ny antony pasteur hoe avy zay. Dia zao le izy. Enoia. Zao le izy. Ny antony dia tsotra. Raha i Abrahama nanankina ny fanafana Sodoma teo amin'ny famarinan'ny olona. Mosesy nanankina ny fanafana ny zanak'Israely teo amin'ny famindrapon'Andriamanitra. I Abrahama nisarika ny mason'Andriamanitra hijery ny fahadisoan'ny olona. Mosesy nisarika ny mason'Andriamanitra hijery ny fitiavan'ny olona. Tsy marety akavan'Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Dia zao zavatra nitranga tamin'ny Abrahama. I Andriamanitra mihitsy no niteny tamin'ny Mosesy. Exodus 4:1 manomboka amin'ny 9:2 ka amin'ny 9:7. Ozy izy tamin'ny Mosesy. Mosesy tsy tahaka ny sehoko tamin'ny Abrahama no sehoko aminao. Fa tamin'ny Abrahama tamin'ny Andriamanitra tsy toa nahafantarany fa ny anarana hoe Jehova mbola tsy nahalalany ahy. Hitanareo amin'izany izy. Ny Abrahama teo amin'ny Andriamanitra tsy toa. Ny Mosesy teo amin'ny anarana maha Jehova azy. Satria ny Abrahama fanekena ara-taranaka, ny Mosesy fanekena ara-panafahana anafaka ny zanak'Israely. Androany arivo, tiako fantatrao fa isaky ny midin'Andriamanitra ka ampanao asa olona anankiray dia tsy mitovy ny fampiasan'Andriamanitra azy. Nampiasan'Andriamanitra amin'ny Abrahama tsy nampiasany amin'ny Mosesy. Nampiasana amin'ny Mosesy tsy nampiasana amin'ny Ezekiela. Ezekiela, Mosesy nampiasaina amin'ny asa famoronana amin'ny zavatra hita maso. Ohatra, ataoko tsara tana izay miaina. Mosesy zao raha tety izy androany arivo dia niraisiny le tena nikapoany io vovoka io nikapoany dia mivadika moka. Zany no mahatonga, zany voasoratra boky Exodus, zay no mahatonga ny moka mihinan'olona satria akora anankiray ihany nanamboaran'Andriamanitra ny moka sy olona samy amin'ny vovoka ireo. Tsy mareteka ao n'Andriamanitra, tsy mareteka ao n'Andriamanitra. Alleluia! Dia noe zao zavatra mitranga. Zao zavatra mitranga. Ny Mosesy kapohany vovoka tonga dia lasa moka. Kapohany rano mangidy lasa mamy. Ny ranomasina be zara roa. Ayayayaya. Tenena kaiky no henjany zany. Avenena henjany zany. Fa eno tsara ne tamin'ny Ezekiela indray izy. Avy any Ezekiela tsy nataony tamin'ny zavatra hita maso fa famoronan'olona mihitsy no nitondrany any Ezekiela. Nentiny fanahy ohatra hoe Ezekiela teo amin'ny losafen'ny Tôlamay. Eritrereto hoe eo any pasana sy metera nitondran'Andriamanitra any Ezekiela mpaminany. Teo izy Andriamanitra tamin'ny Ezekiela maminany amin'ireo Tôlamay indreo. Ampianatra anao ny famoronan'olona androany ozy izy mantsy Ezekiela. Maminany amin'ny Tôlamay. Dia naminany dia le Tôlamay amin'ny 9:1 amin'ny Ezekiela tonga vita amin'ny 30. Zay nareo ne nietsika olona le Tôlamay dia mifanatona mitady namany. Antovo tsara tana izay miaina. Fantatrao ve Andriamanitra miteny ny taolana mietsika miaino azy. Tôlamaina dia maina. Dia amin'izay tonga saina le taolana mitady ny namany. Antovo tsara tana izay miaina. Misy zavatra ao anatin'izany. Tena kaiky misy zavatra ao anatin'izany. Averena, misy zavatra ao anatin'izany. Andriamanitra rehefa miteny dia zao le izy. Tsy miasa sain'Andriamanitra hoe amin'ny fomba ahoana ny ampitangan'le izy. Fa ny Tôlamaina no lasa manatsaina tsy maintsy manatanteraka tsy zavatra lazain'Andriamanitra. Satria le Tôlamaina ny tonga saina sy ny fangaro ny taolan'ny Dupont sy André. Azonareo ve zany? Ny taolan'le Dupont ataontsika Guillaume ohatra sy Dupont tsy mifandiso ny taolamoajany. Fa le taolana tonga dia nitady ny namany rehefa niteny nampiteny any Ezekiela Andriamanitra. Misy zavatra ao anatin'izany. Mampiteny ahy eto Andriamanitra. Tsy zany miasa saina ampitangan'le izy fa le zavatra mandre androany no miasa saina tsy maintsy mitady ny tompony. Hitanareo ny taolan'olona anankiray nanatona le tena tompony nandehanana. Le taolana ihany nakany. Ohatr'izao koa zany io arentiny io tsy ianao fa misy tompony mitady ny tompony io androany arivo. Reny fahoriana reny, reny problème reny mitady ny tompony reny androany arivo. Halleluja! Hitanareo dia volona andesany reny ary androany arivo amin'ny joro ambany raha vohositr' Andriamanitra. Zay zavatra rehetra mampahoriana androany
arivo. Verina any amin'ny tompona amin'ny anaran'i Jesosy. Verina any amin'ny tompona amin'ny anaran'i Jesosy. Verina any amin'ny tompona amin'ny anaran'i Jesosy. Somary aorakoraka ao anaran'Andriamanitra. Alleluia. Matozao tana izay mino zany. Averena mihinanao Andriamanitra. Averena mihinanao Andriamanitra. Fantatrareo, ny fanamasina sy ny famoronana dia tsy azo sarana. Isaky ny manao zavatra Andriamanitra dia ny fanamasina foana manao ilay izy. Satria ny fanamasina ny tompona andraikitra amin'ny herin'Andriamanitra. Andriamanitra ny tompona andraikitra amin'ny herin'Andriamanitra ny fanamasina. Ohatrao raha fisehoan'ilay izy. Genesis toko voalohany, vao niteny Andriamanitra dia nanarona ny tany ny fanamasina, nampitranga izay zavatra nitenenin'Andriamanitra. Vao niteny Andriamanitra tamin'ny Maria hoe nananaka izy, nanarona Maria ny fanamasin'Andriamanitra, namorona Jesosy tao tonga nofo tao kibo Maria le teny lasa Jesosy tao tsara tana zay bebe. Vao nanomboka, halleluia, naniraka ny Ezekiel Andriamanitra, nietsika ny fanamasina, nanetsika an'ilay taolana lasa intelligent le taolana ny fanantona amin'ny namany. Ayayayaya. Ny fanamasina, ny fahatsarany lanitra, hoy sisy ny Jehova toko faina amin'ny roapolo andimy fatelo ambin'ny folo. Fa ianao ny fanahatsarany lanitra. Zany hoe ny fahatsarany an-danitra mihitsy sy nety ny fanahy eto an-tany. Ka nafoana sy nisy endrika ara-tany. Lasa tsara tanety hitany ity taoriana ny tenen'Andriamanitra taminy. Toro tsara tana zay miainga. Io hitany masina io zava-maitso io zany. Fahatsarana avy amin'ny fanamasina le izy. Lasa hita maso le fahatsarana tsy hita maso teo aloha. Tany an-danitra le izy. Fa nety ny fanamasina izy dia hita maso. Misy fahatsarana mbola tsy hitany masinao zao. Fahorin'ny vavaka sy ny fiasan'ny fanamasina anomboka fahatsarana asapahitana le oferanao zay. Ene tolo tsara tana zay. None misy afaka ianao zao vetivety. Jesosy niteny ohatrao izy nisy fotoana. Teo amin'ny hazo fijaliana zao ohatrao nataony. Misy jiolahy teto amin'ny ankavanany, misy jiolahy teto amin'ny ankaviany. Iza mahafantatra zay tantara zay tovolo tsara tazay. Zao ny lazainy Jesosy tamin'ilay jiolahy. Anio dia anio ihany izy teo amin'ny ankavanany. Le tena hoe izy kosa nety sy mba nanote. Izy tsy nangalatra maninony. Le teo amin'ny ankaviany nandatsy azy. Le teo amin'ny ankavanany tena izy nety sy nanote. Fa tsika mendrika raha ho faty satria tsika nanangalatra. Fa izy sy nanao nininony. Teo Jesosy nijery an'ilay jiolahy. Anio dia anio ihany dia eo namiko any paradisa ianao. Anio Jesosy ho any amin'ny fiainatsika izy. Aoriana izy ho any amin'ny fiainatsika. Toro tsara tana zay miaina. Tamin'izany ny paradisa mbola tsy tany an-danitra. Fa ny paradisa teo amin'ny koso manelanelana ny tany amin'ny elo. Toro tsara tana zay miaina. Manaraka tsara tena akaikinao manaraka tsara hoe. Dia zao zavatra nitranga. Jesosy nao fanoharana ny Lazarosy mahantsy. Dia ozy izy. Ary misy mpanan-karena ozy izy ratsy fanahy. Ary misy ozy izy mahantra malahelo nefa tian'Andriamanitra. Rehefa maty ilay mpanan-karena dia tany amin'ny elo. Ary Lazarosy teo tratrany Abrahama. Ny fakahita ny tao am-paradisa sy tany amin'ny elo. Satria ozy izy nangataka izy ozy izy na afaka niresaka tamin'ny Lazarosy izy hoe mba tsy boky kely le raha dia mba omeo kely efa mangeta elo. Zany hoe ny tany paradisa tamin'izany dia ny elo. Tovolo tsara ny tana zay miaina. Dia zao zavatra nisy. Rehefa maty Jesosy nidina tany amin'ny fiainatsika izy. Reo olo masina rehetra sy mpaminany tany aloha tahaka ny Abrahama zay maty nefa mbola tsy voavonjy. Ohatranao voavonjy eno any satria efa tonga Jesosy. Dia zao zavatra nitranga tao amin'ny paradisa io daholo zareo. Zany hoe ohatra ny toerana anankiray sy prison anankiray ametrahana ny olo masina amin'ny paradisa tamin'izany. Fa tsy elo tsy fiainatsika fa ny paradisa anomanana ny famonjena aoriany fiakaran'i Jesosy avy any amin'ny fiainatsika mitondra ny fanalahidiny fahafatesana ny délivreny daholo tao amin'ilay prison ny foana ny paradisa tany ambany fa napakariny tao rehefa itsanganana. Enoina e atonao tsara tana zay miaina. Ty tena tiako fantatrao ty fa ny Andriamanitra tiriko aminao Andriamanitra mpamorona ary milalao natiora. Tamin'ny voalohany ny paradisa tao ambany. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy nivoaka daholo ny tao amin'ilay paradisa rehetra. Ry Abrahama sy nisokatra ny fasana niakatra manan-danitra maty rehetra tao amin'ny tompo. Dia zao ny foana ny paradisa io fa lasa nampiakariny izay zany hoe
ohatra amin'ny prison tsisy ilana soa fa tsisy gady dikan'izay mikatona ny fonja efa nitsangana ny zanak'olona napiakarina any an-danitra ny paradisy. Dia ozy izy Paoly apôstôly amin'ny boky ny Korintianina napiakarina ozy izy ho ao amin'ny paradisa n'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao le paradisa tany amin'ny ela lasa niakatra ho any an-danitra. Dia mino amin'izay re ny fisehoan'Andriamanitra mandroso foana. Rehefa tonga Jesosy nandray an' Jesosy ianao dia amin'izao fotoana izao ao anatinao ny fanamasina. Zao fipetraka ilay izy. Eny tsara fitopitianiko ilay izy nefa tiako hazava aminao satria ny zavatra hitanga eto miankina amin'izay. Tany amin'ny testamenta taloha teo amin'ny olona Andriamanitra amin'ny Genesis 3:7 zany hoe tsy ao anatin'ny olona fa eo amin'ny olona. Naniraka mpaminany Andriamanitra fa tsy mbola tao anatin'ny olona ny fanamasina fa mpaminany nandrenesana ny olombelona ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra tahitany olona ka mandray dia mandray zava-tsoa avy amin'ny teny tsy mbola voavojo ny olona fa raha nanao tsara izy dia eo amin'ilay paradisa teo any amin'ny toerana misy ny olo-masina tamin'ny testamenta taloha. Dia zao ny zavatra nitranga totro tsara tana zay miaina. Zavatra nitranga rehefa nitsangany Jesosy ka nandesiny ny fahafatesana taorian'ny fitsakana dia niakatra ho any an-danitra izy. Ary amin'ny alalan'ny fanamasina dia afaky nyandray an'i Jesosy ao anatinao ianao. Io periody io periodina vanim-potoana sarobidy indrindra. Tany aloha tsy nisy nanana ny fanamasina ao anatin'izany, tsisy nanan'Andriamanitra ao anatin'izany fa sabaty zasy ianao. Fa rehefa nandray an'i Jesosy sika dia ao anatintsika ny fanamasina. Ataonao tsara ny tana zay miaina. Rehefa ao anatinao ny fanamasina dia zao ny zavatra mitranga. Lampstan fotoana fola izy. Tsy eo intsony ny fanamasina rehefa tonga Jesosy, tsena Jesosy sika miakatra ny fanamasina, miakatra ianao tsisy tenin'Andriamanitra intsony eto fa ny teny ianao sy ny fanamasina miakatra daholo. Dikan'izay araroatra zao fotoana izao fa tsisy olombelona mbola niainao zao fotoana izao hoe Andriamanitra hony ao anatinao, Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Amin'ny alalan'i Jesosy dia manaiky izy niasa amin'ny alalanao sy niampiasanao ary lasa tepony ny fanamasina ianao. Tsy mahay. Halleluja. Ty tany ty oravany fa ozy izy amorona lanitra vaovao sy tany vaovao aho. Ndasany hoe raitsika kely ny apokalypsy toko fa 1:20 vetivety. Misy miavy ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy miaino tsara. Ty tsy mbola mitranga fa zavatra ho avy. Ty tsy mbola mitranga fa zavatra ho avy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ty misy atsika ty. Ary ny ranomasina dia tsisy tsony. Hitanareo hovain'Andriamanitra indray. Zao tsika mahita ranomasina fa amin'izany foanin'Andriamanitra indray ny ranomasina. Fantatrao amin'izay misy zavatra foanan'Andriamanitra dia misy zavatra avelin'Andriamanitra mbola hitoetra. Zao ny fanamasina ao anatinao, ny tenin'Andriamanitra mbola miasa aminao, mbola tsy tara manodina ho an'i Jesosy ianao, mbola mety ny fiainanao raha mibebaka mialohan'ny fotoana ianao satria tsy maintsy hifara ny ty tany ty. Zay ny Andriamanitra mpamorona zay fa amorona lanitra vaovao sy tany vaovao izy. Ayayaya. Dia mihana ho avy zany ny fotoana tsy hinana reka intsony ianao raha zay ianao mihinana trondron-dranomasina maximum fa raha ho any amin'izany tany zany ianao dia tsisy trondron-dranomasina amin'izany satria tsisy ranomasina tsy mahareteka ao anan'ananjy. Ataonao tsika tana zay. Halleluja. Andino faharoa. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra vohomana tahaka ny ampakarina efa niaino iaona amin'ny vadiny. Hitanareo amin'izany misy zavatra efa niforonon'Andriamanitra ao an-danitra fa tsy mitovy amin'ny famorona amin'ny Genesis toko voalohany hoe misy fa avy atany tonga dia ampidinina ara-potoana. Zany hoe niforonona any an-danitra fa ampidirina fotsy. Ataovy zao tananao ny fisehoan'Andriamanitra hoe toa zao mivoatra zao ny olana betsaka amin'ny olona am'izao makalaza hoe Jehova ihany izy fa tsisy an'i Jesosy zany. Diso amin'izany ianao satria miplany mpamonjena tsy fantatry Jehova ianao raha tsy manana an'i Jesosy aloha zao. Tena sana tana zay miaina.
Misy milaza hoe ilay fanamasina fa tsy mila Jesosy zany. Raha tsy mandray Jesosy ianao dia tsy ao anatinao koa fanamasina. Tsy azo sarana ny Andriamanitra ray Andriamanitra zanaka ary Andriamanitra fanamasina. Tsy maharetehatra ao n'Andriamanitra. Fantatrao, iverina amin'izay ihany any aoriana any fa zao aloha tsy mahazo manala an' Jesosy ianao ary Andriamanitra tsy te halalanao raha tsy manana an' Jesosy ianao. Aza maika zany. Ny testamenta taloha mandany testamenta vaovao. Nefa ianao olon'ny testamenta vaovao, dikan'izay programa mpamonjena mihitsy lafinao. Ilainao ny fanampiny fanamasina, ilainao ny fitantanany. Zao ny fotoana mba ao amin'ny fanamasina. Fa rehefa tapitra ny fotoana ka iseho fotsiny Jesosy dia efa miala ny fanamasina, miala eto ny teny, miala eto koa ianao. Tsy maharetehaka ao n'Andriamanitra. Sika mila mino tsara fa Andriamanitra tena mpamorona izy ary milalao lesa famoronana. Foanany tany manao vaovao izy. Esoriny ranomasina, zao nefa misy ranomasina. Zany hoe sady vitany zany manamboatra tany mbola rectifiena indray, mbola amboarina. Mpamorona izy. Mba azonao atao ve ny misaina zao? Eno ene ny foronina anao tao kibo mamanao atao rotsana tana zay miay. Dia anao tonga olombelona io forono fanoroany raha ohatrany le olona teto reny ny ao anatinao tsy tamaso. Avy eo omeny anao fanamasina. Anao inona ke fanamasina rehefa ao anatinao? Anoen'le asa famorona indray fa amin'ny alalanao. Tsy maharetehaka ao Andriamanitra. Dia jerenanao ne ahoana koa le famoronana. Ozy izy ny Korintiana voalohany toko 5:20. Rehefa hiala eto tsika dia manao famoronana indray fanamasina. Ty vatantsika ty ataony hita masitsika. Esoriny dia mitasy tsy fahalovana. Famoronana zany sa tsy famoronana? Famoronana zany sa tsy famoronana? Dia rehefa tonga any an-danitra amin'izay tsika ravy ty tany ty anao tany sy lanitra. Hitanareo Andriamanitra sy ny famoronana tsy azo sarana. Ka androany arivo iseho famoronana eo fiainanao izy. Iseho famoronana eo fiainanao izy. Sagana mitondra misao dia fafany amin'ny lanitra ny tananao ndao tsy misotro n'Andriamanitra androany arivo. Mankasitraka anao zay raha mianaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fitiavana, misaotra ny amin'ny famonram-po. Misaotra. Misorazy. Mamono sorazy. Tianao izy. Hallelujah. Tianao izy. Fafany milanitra ny tananao. Tompo le teninao teo tovy tafiditra ao amin'ny fanahiko. Velominy fonoko. Velomy eo amin'ny aty fanahiko. Velominy eo anatiko iray manontolo. Ahita, ahalala, ahafantatra ny fahasaranao mihoatra eo amin'ny fiainam-panompoko. Misaotra fefa miaino ahy ianao. Misaotra fefa niaino ahy ianao. Misaotra fefa niaino ahy ianao. Zay manam-panantenana rehetra fefa miaino azy Andriamanitra. Afaofany amin'ny lanitra tsara ny tananao. Afaofany amin'ny lanitra tsara ny tananao. Ty takarivo ty ny fotoana amen'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny fanahiny. Iasa eto ny herin'Andriamanitra. Mila ny fanamasina ianao. Angatao ny fanamasin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka. Tovavy ty nandritry ny 10 taona tsy nitovy ny halavany tongony. Ny tongony havanana ozy izy fohy no ny tongony havisa. Voninahitra ho an'i Jesosy fa ohatrany sotomina kely tetsy. Jesosy nanao azy mitovy le tongotra zao. Zay fotsiny ve ataovy mafimafy le orakoraka ho an'i Jesosy. Izy no raha somam-pionina Aimé. Zay 5 taona fa nandritra ny 2 taona izy io dia tsy afaka miakatra ny tanany. Fa maharary be azy dia tsy azo ampiakarina mihitsy. Fa androany rehefa nametraha tanana teo dia mba azonao ampiakarina ve Madame Aimé tananao. Zao ny zavatra tsy azo natao taloha fa azo natao zao. Manarak'izay zavatra anankiroa kasi antombo teo no eo. Ny feony tena miraikitra be mihitsy dia tsy mahatavavoaka feo mihitsy fa mba antanitsika azy iza moa ny anaranao. Iza nanasitrana anao?
Jesus. Tiava mafeo an'Andriamanitra. Ty zazakely ty a sarobidy ny anarany. Izy a mitaraina marary foana ozy izy a ny vavany a sy sofiny. Vavany sy ny sofiny zany itarainany foana fa marary dia nentina tany amin'ny dokotera tsy nety sitrana mihitsy le izy. Teo amin'ny fametrahan-tanana teo a tonga dia sady afaka le sofina no sitrana le vava. Sitrana ve le sofina dia sitrana le vava. Alleluia! Tena mafitsika ho an'i Jesosy. Mandroso ianao Ramose Boniface. 15 taona izy ary nandritry ny 2 taona dia rehefa mijoro ela dia mangovitra ny lohalika sy ny tongotra ray manontolo fa rehefa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra avy nametra-tanana dia tsy nangovitra sony ary efa mavita équilibre. Alefa sy l'équilibre atsika voninahitra ho an'i Jesosy rery any taloha tsy mahavita mijanon'otra zao a. Tena mampiasa ho an'i Jesosy. Halleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy a itojo-kely 3 taona izy zao a fa vao 9 volana ozy izy ny mamany dia nisy heriny izy ary nivoto. Nanahoana moa ny lehiben'le izy madama aseho caméra ohatra amin'ny ahoana Ohatran'izao. ngezangeza ihany raha fitojereva amin'ny madama anazy ohatra zao izy ny lehiben'le izy fa vao vita ny vavaka fanasitranana dia natao ny testa tsy misy nininona tsony ao voninahitran'Andriamanitra rerany. Halleluia! Fa jerevana tsara ny tao anatin'ny tao fa tsisy sino fananjavina ny heriny